Natry ny arahaba omba piraritso atsika rehetra izay manaraka ny fandaharana ara-maroseo eto amin'ny fahitalavitra televisiona malagasy. Dia asaina indray ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mpanakanto roa samy manana ny gadon-kira voiziny no vahintsika atao anatin'ny fandaharana amin'ity an'ity ity ga izay no vahintsika ny amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana izay mivohy ny gadon-kira izany hoe rakabatsy izany. Ao tsika mahita azy misimisy kokoa inona tokoa izany rakabatsy. Any amin'ny tapany faharoa kosa andray mpanakanto hafa indray tsika mivohy ny gadon-kira beko. Dia samy izay no teny ilazanay anareo hoe gadon-kira samy manana ny maha-izy azy no entina ho anareo atao anatin'ny fandaharana ara-maroseo anio koa dia araohatra amin'ny farany ara. Mana vauranga ye la shirzala umana ranga ye umana ranga ye umana ranga mendo umana ranga ye umana mendo umana ranga ye umana dosaria umana ranga ye umana sukomia umana ranga ye umana ranga ye umana ranga ye umana ranga mendo umana ranga ye umana mendo umana ranga ye umana dosaria umana ranga ye umana sukomia umana ranga ye ranga mendo umana ranga pemende tine via ve umana ranga dana memo umana ranga ishitane sabia ve umana ranga ranga mendo umana ranga pemende tine via ve umana ranga dana memo umana ranga ishitane sabia ve umana ranga ranga mendo tera mine pila famna la vera si sana ni paese dera si jara umana ti bara sa ti sura ti bara opa ranga mendo Ny groupe Tiga araka ny hira izay natolotra anareo teo izay no vahintsika voalohany ato anatin'ny fandaharana ara-maroseo. Maromaro izy reto enina mianadaby izao miarahaba anareo enina tonga soa eto amin'ny fandaharana. Akory ababa sika zay magnaraka an'izao fandaharagny amin'ny TVM zao moa zany. Tonga eto zay groupe Tiga ato Yasmina Pandine groupe Tiga ato Yandritina clavista Nirina batera Naza bassista ato Ya maromaro nareo mbola misy BDP koa fa mbola tsy tafakatra eto izy androany. Mbola tsy tafakatra fa reo zao iailo tonga reto re vonona. Ya nanahoana sy nanahoana ny andohany zany tarika Tiga zany taizaviny fa taizany mety hoe nifakahitanareo maromaro reo samy manana ny fiaviany avy nareo reo ampifantary fohifohy ampijery amin'ny fandaharana. Groupe Tiga efa nanombotagna amin'ny 2015 avy any Asima Signanagna agny zany tena fiviany za moa zany fa ny groupe ato efa tao agnatin'ny muzika zay vao niaraky viety sasany ato koa avy any Asima Signanagna agny koa izy maromaro zay ao dia natambatra ny muzika moa zany dia tafaray le Tiga zany groupe izy amizao fa tena nahatonga agnarany Tiga dia taloha tagny nisy fiara-miasa taloha tagny moa zany vao nanomboky ny hira dia nisy an'izay Mauriciana zay nanapanapanay tao dia isaky mahita anazy zany izy Ptigare tamin'izay koa mbola vao bandikely moa zany dia teo amizay hoe amoa clip amizay dia lava be gn'agnarako anefany dia eo hoe aleo atao amin'ny Ptigare dia le fomba fanoratry fotsiny hoe Tiga amizay moa zany ny raisiny dia zay nahatonga ny hoe Tiga fa groupe izy amizao. Izy amizao tamin'ny taona 2014 ny Tiga no niforona 2014 tsika izao manahoana sy manahoana ny album firy ny hira vita firy zay ny hira nananareo ary ny hira nananay amizao audio efa misy 5 mahery efa magnomagnomagna amoky album io efa agnatiny ino moa zany laminasa am'zany amin'ity taogno ity amoky album mety audio nga mivoaka voalohany. Ie dia iverenako kely Tiga le gadon-kira teo
Efa maro ny karazana gadokira zay hoe efa mivoaka miampotra tsikelikely tsy afena aloha fa androandro zay vao nafantatra an'ity hoe rakabasy ity leo tantaraina fofo ihany koa ny mpijery mifandaharana any an-tokantrano any hoe avy aiza ny tena nipoirana zany gadokira avoizinareo zany ary gadokira rakabatsy zany avy ao amin'ny faritra atsimo atsinanana zany teny Andohany izy avy ao amin'le Zavisoro de le izy io zany fomban-drazana avany fa ny tena nataon'zareo le izy zany tsisy feokira fa kapela misy miventy de misy mamaly zay ny tena fanaon'zareo fa nentinay le izy zany navaozina de efa ampiarahana amin'ny zava-maneno be de be mihitsy anampianay an'le izy zany hoe atao moderna kokoa zany le izy mba sady ahafantaran'ny olona an'le fiavian'le gadona nefa ny amin'ny endriny hafa koa nanapiko an'izay teninany zay koa hoe ny tena mampiavaka le rakabasy le fanao entin'le izy misy vibration zany entin'le zavatra io tena hoe ohatrany hoe miresaka amin'ny enceinte raha miantso ny fanasiny ohatr'izany zay ny tena nareo nkatarana Zavisoro mosika napokambana eny ary andeha ngamba aloha sika naraka hira anankiray de rehefa avy eo tsika miverina eto amin'ny plateau amin'ny fandaharanasio indray Zaotiny ny lohatenin'ny hira zay narahantsika teo ny angaliany tiga inona avy ara reo karazana instrument zay tena hoe ampiasainareo araka ny lazain'le namantsika ray teo hoe misy mampiavaka azy inona ny tena hoe mampiavaka anareo zany raha ampitahana amin'ny mpanao mozika hafa izy mbola tsy namaly senga ny instrument ampiasainao zany de raha momba amin'ny percussion fotsiny de ny azomanga marakasy ny djembé iny za marakasy zavatra amin'ny namako ina le djembé io amlananao io de ty le azomanga zay ny tena ampiasainao anatin'le hira zany hoe tena maro mihitsy nareo rehefa miakatra antsehatra eo amin'ny firy eo nareo eo amin'ny 20 izy zao anisan'ny mpandia Asmine avy aiza le soradio entina mandia rehefa manao an'izay hoe mandia ny hira ny groupe Tiga zay nareo le izy moa zany hoe araka an'le fantenena teo hoe fomban-drazana le izy de somary sotomina avy amin'le fandia avy any moko le niteneny teo ihany koa hoe be de be zay no ao anatin'le izy de maromaro koa mpandia de maromaro koa zay no mikaondo manao an'le mamorona le chorégraphie de
tsy haiko ngamba mety tsy vahiny aminareo tsony ngamba zany groupe gasy mako zany dia zay reo miaraka mamoroporona le zavatra eo le soradi satria maromaro avy amin'ny faritra koa zay dia manao an'izay mamorona le chorégraphie zay ie eto angambany tsy atsika mandiha sy mihinana fa mety hoe mba satria efa vonona eto ny fitaovana reto instrument reto dia omeo santionany kely ihany koa ny mpijery na dia fohy fotsiny aza satria manapetra ihany ny fotoana atsika azonareo atao ve zay azoka ie ndao a Fakahita si kumali Dani kurangi fasam zanatani Ana wavilata simu Ya wavilata singanang Raiking edia fasami karama Hita divula pamangange Namazu masafange lala Ante ya utatani Jaz wenga ya wasima singana Wafara fangan wenga ya wasima singana Wafara fangana wenga ya wasima singana Farafangana wenga ya wasima singana wa farafangana betsaka tsara dia tsara le hira teo farafangana ny lohateny farafangana ny lohateny ono a somary manitikitika kely fiteny aviany daholo ve zany ny ao anatin'ny hiranareo sa mba misy fiteny eto Antananarivo ohatra hoe fiteny malagasy ofisialy mifangaro zany rehefa iahy manao an'le tena gadokira rakabasy dia fiteny aviany dia rehefa misy koa batrelaka moa zany dia fiteny aviany fa rehefa variété hafa ohatra ny hoe hira milamindamigny décalé dia fiteny aveto ny tiga ve manana manager manana mpiara-miasa hafa sa ahoana ny fandehany groupe tiga manana manager fa kokoa ny mesetozy na ilaskapy zay magnaraka an'izao fandaharana zao dia iahy koa miara-miasa amina producteur tandem prod dia fa kokoa an'zareo koa zay manaraka an'izao fandaharana zao ya raha misy ara ny mpiara-miasa hafa mba te hiasa aminareo ohatra hoe mpikarakara hetsika ohatra hoe mpanakanto hafa aiza ho aiza ny fafahany groupe tiga manao an'izay misokatra ho an'ny rehetrarehetra zany zay ny azo tenenana anazy ie manao ana sy manao ana zao mety fandahara-potoana ny tiga farany akaiky indrindra aloha zao dia ny amin'ny 5 volana Jona ao amin'ny Kerisy tsy Andorana fotsy misy événement zay ao Independence Light dia mandray anjara ao ny tarika tiga tsy misy vidy mpidirana moa zany fa manasa antsika rehetra ho avy mozika rovina marina ny album manaraka sa tsy mieritreritra amoaka an'izay tiga amin'ity taona ity amin'ity taona ity amoaka album amin'ity taona ity ka dia efa magnetana asika mpijery zay mpakafy tiga efatra amin'izay moa zany na asika mbola voakafy mahita an'izao dia hoe liagny te ahianirany tiga ivoaka soasy sy hoe lasony hoenysika ny ihany angamba ny ivoan'izay fanetanana farany aro any tiga zany magnetana asika mpakafy surtout sika magnaraka an'izao fantarako zao zany mba akafy jusqu'à farany groupe tiga fa zay zany mivoy foana ny gadokira irandrazagny rakabasy gadokira sika malagasy zany zay ngamba gnafatry dia makafy zanay hatramo farany miary dia mirary fahombiazana feno an'ny groupe tiga dia maniry ihany koa zany mbola iverenanareo eto satra besaka indrindra madame miary mandra-piona indray kopakopatanany any technicien ambanimbadika any dia veloma daholo Samia via faraha tu yandwane Zazuhu favuru beantane Zilesa hutu atika mbalikane Sairi zairu wavia tanyane Samia via faraha tu yandwane Zazuhu favuru beantane Zilesa hutu atika mbalikane
anjaranao tsy anjaranaka anjaranaka tsy anjaranao fanony anjaranao atramin'izao somefotolo besanjiranao ka lelafinolanao vonanatao kilalao fa manjaky anao androany fa ny amaray tsy hainao fa izy anjara zay ny anarako tsy mety akory atao tiktak morany andro mandeha bobakantô fa tsy nikalakale fa be de be le asasainao amofo sy andalambe zaza mila volapotsy tsaky ze mandeha ay maro mifay tsy nadinikiny anjara no menazy te fay mifamono mifapitetiky fa meloko bay vadibadiky karaha lela maindro may ay voyavo ty anjara samby mana ty azy ohene voyavo ty afaky naroa tany ohene voyavo ty anjara nono tsy mitovy ohene voyavo izay ty lahanagnahary ohene voyavo ty anjara samby mana ty azy nirana raha antsika teo hira iarahana amin'ny Slay sy Kenty miarabanareo amin'ny rahalahy tonga soeto amin'ny plateau ny fandaharana Ramarseo dia misaotra anareo ihany koa nanaiko fahininay ia miaraba ny ranabavy Sylvia miaraba ny teknisiana rehetrarehetra miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo avaratra tsimo andrefa na tsy nanana izy rehetrarehetra Slay sy Kenty eto amin'ny TVM Slay sy Kenty ny antomboanareo efa hitany mpijery any tokantrano any ny gadokira zay voizinareo mbola hotsindritsika ihany zay rehefa avy eo fa mba ampifantaro ampijery ihany hoe ohatrohatry ny ahoana ny andohany zany Slay sy Kenty zany naninona no nitovy safidy naninona no hoe andeo hiaraka ampiarapeo ameko ny Kenty aloha zany dia eran'ny niarahana moa zany efa ela satria mpinamana moa zany izay Slay tamin'izany izy mpandeha tany Toliara-tany matetika dia tany fahikahitana fa ela zany raisiko eo anatin'le zavatra ataonay amin'ny rahalahy zany raisiko amin'le rap zany efa ela satria ny andohany Slay zao tsy haiko fa tany amin'ny 92 tany hoany ngamba 96 nisy ampiverapy zay tao malaka mbahiny ampiverapy nikarakarain'ny Batora Soanaivo dia anisan'ny danseur mpandihy tamin'izany zany zay anatina groupy dia rehefa nandeha moa fotoana dia nanomboka nikitikitika micro zany tamin'ny année 97 anatina groupy tamin'ny fotoana io moa zany nisy ny papako sy mamako miasa Toliara tany zany dia manao vakansa matetika mo Kenty koa moa zany misy rom-pihavanana aminay sy Kenty dia fakahita foana tamin'izany dia efa niondana rap be zay sy Kenty tany Toliara za avy aty Antananarivo manao vakansa tonga dia mitondra vitamsa ozy ny tanora ny ohatrany hoe vitamine zany le rapy américaine rapy frantsay moa tamin'izany nalaza amin'ny fiainay rapy américaine rapy frantsay dia mamien Kenty dia tamin'izany taty aorina moa zany nisy namana ray Gapty zay niaraka taminako dia diolo zay dia fiarahana tamin'ny Kenty efa ela zany fa nanomboka Kenty efa niakatra nianatra Antananarivo teto zany moa netombony Slay sy Kenty niaraka 2006-2007 manao travail en studio zany zay audio inona ny anaran'ireny gadokira somary mifangaro ireny misy rap misy mira ihany koa ao anatiny misaotra anao nametraka le fanontaniana zay le gady nataonay sy Slay zany dia nefa zay telo mirahalahy moa zany efa nisy nanao anisy teo Gapty io le rap fusion le izy zany io maha rap fusion anazy voalohany indrindra ny rap aloha izy zay teneniko hoe ny américaine ataoko izy zany no ny andohany anazy ny beat zany anazy le beat le ma hip hop an'le izy fa sainga asitsika an'le kolotsainatsika avy aty Madagasikara le izy zany dia le beko moa zay no nataoko teny ambony zany dia rehefa nanao mandeha ny expérience dia eny jerena tsy mifanalavitra fa afaka miaraka ihany zany le
beko sy le rapy zany anapiko kely le fanotaninao teo hoe inona na tonga le hoe nampirahana le rapy sy le beko nisy fotoana nanao mission tamin'izao moa zany travail de vacances nanao iny région sud rehetrarehetra iny aloha efa presque efa hitanay daholy de hitanareo tamin'ny fampisehoana nanao fampisehoana resaka mitety faritra zay resaka asa zany de tamin'izany tao anino moa tsy amin'ny sonala tsy vory fa Beraketa atao Beraketa nisy tanàna zay Ambararata tonga tao am'le tanàna Ambararata zay ao am'le tanàna moa zany ohatrany hoe tsy de misy hitanao moa zany ambanivohitra zany izy magingina be fa de mitady fanalana azy tamina fotoana alady après midi tsara tam'izay de hoe ndao hijery ringa moa zany le filaza le any atsimo any ringa le mampiady vozatra io zany tolona zany no apetiny eo de tam'izay fotoana zay nijery teo mihitsy de ny tena moa zany efa niondana rapy de mijery le ringa de misy instrument ampiarahany zareo zany mandrombo an'le olona iady zany mandrombo an'le olona iady zany le mozika de to zany ohatrany lasaka kely taty anaty taty le ohatrany misy tempo-ana rapy zany de ohatrany hoe mitendry zany zareo sady mandrombo an'le ana de ohatrany hoe misy tempo-ana rapy zany latsaka zany de raha izany tena miaraka amin'ny rapy tena tonga de hafa mihitsy mivoakany zay zany anisan'ny tena ny tomboanay koa zany natonga anay nisarika nanao an'le rapy fusion rapy sy beko ye lavalava ihany zay resakitsika zay fa saiko angambonareo rolahy mba ampiseho ndray santiona no an'ny mpijery any atokantrano any tahaka n'le vahintsika teo de mba omeo santionany amin'izay ihany koa ary zay TVR AMS aya ty tany hombagny nde ty afaragny le mampanotany Regasikara le sinarazarao ai tu fara ti ajaja ve fara vere la humba mitarangetita Cita lili tu fafangamba aya nareo fanjaka Saunci lava fampanantena guankananga ulu matefanga Hati bavina mahanjafsa lahe Isko tia jela naomba jela ko Isko anao andetranao velomako tsy ambelako fa sa manana pikasany kasakasy korano hirasarasako azo ny fomba very eto amin'ny tanàna bobaka ny adalany eto amin'ny tanàna mora vola tsy ampifiry famonony eto amin'ny tanàna mora vola tsy ampifiry famonony eto amin'ny tanàna marajaja ambany voloany jalona klasy maro mpaniry mihezaka mba hay taratasy atetombola miady amin'ny abadola ateton gasy zanaka mpambolo miala voly manandalo sekoly Ye, misaotra anareo mirahalahy nanao an'izay ny angalan'izay hira mahafinaritra be zay na de somary sarotsarotra ihany mandray an'le dika teny montsy vara ny lohateny'le izy teo ina zao ny tena dikan'izay Kenty le montsy vara zany le montsy aloha zany vera ny dikany de le vara moa zany arena ny dikany de montsy vara zany very arena zany finosina ao anatin'le izy zany very arena Madagasikara ngamatsika rehetrarehetra mahatsapa an'izay zavatra zay afatra sy teny famitiana na re an'izay resaka ny fanaovana tety zay fatra tena pitako de hoe mbirary soa ho an'le mpanao mozika zany mozika de tena saripady io zany saripady mozika zany tsy hoe za miteny zao ny ataoko hoe faratampony tena mahay mozika fa mbola misy ny tena mahay mozika eto sady de mba mirary soa ny pariady Madagasikara de indrindra ireo zandrikely indrindra ireo zandrikely ataoko hoe mbola vao miala sakany ny tity mozika tsarovy fa ny fianarana de tsy maintsy atao tsara aloha satria zay le promesse amin'ray aman-dreny ohatra misaotra ny TVM zany misaotra ny Sylvia sy ny mpanatotosa rehetrarehetra
dia ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana zao ho ela velona izy io fandaharana zao ho an'ny rehetrarehetra eo ny artiste moa zany be da be tsy voatery hoe mpihira ihany fa mba andalo eto engany mba andalo eto koa ny akoatranay na neny mahay asa tanana. Anisan'ny fandaharam-potoana manao zao zay rola ao amin'ny kairis fotsy mpisomasoma ny ankizy kely mpanao arendrany zay mizarazavana le organisateur zany natsony moa zany zay ampifalifaly ny ankizy eo an-tanàna eo andorany fotsy ya de tongava mijery fa ao anaty prestation tena ahitana ny kainty sisilay hoe ohatrohatry ny ahoana. Eny ary mirary fahombiazana feno anareo dia mankasitraka indrindra ny vahiny mankasitraka ihany koa tamin'ny firarian-tsoka ity misaotra anareo tonga teto amin'ny télévision malagasy dia manaraka indray. Ia misaotra tompoko misaotra dia mankasitraka velavelona. Yes. Envie de changer complètement de look ou de vous faire plaisir? Confiez-vous à nous. Attentive et à votre écoute, notre équipe professionnelle et dynamique est prête à vous offrir des conseils personnalisés. Chignon, make-up contouring, onglerie, pack mariage. Faites-nous confiance et rejoignez-nous à notre salon Coiffe Seja Art Femina, le créateur de beauté 03308 962 71, un Batmind à 20 mètres de la station Jovena. Dia mifarana trondriara ny fandaharana Aramarseo antenena fa samy nahazo ny anjarany tsirairay avy na ny mpakafy rap na ny mpakafy kabatsy rakabatsy na ny mpankafy beko ihany koa dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray ny fiarahantsika manaraka eto amin'ny télévision malagasy hatrany atao anatin'ny fandaharana Aramarseo fa dia misaotra be dia be antsika rehetrarehetra tany an-tokantrano tany dia isaorana ihany koa ny teknisiana isaorana ny nanao ny taovolo sy ny tarehinay ny Coiffe Seja ery Ambato-mainty apitan'ny pompy dia asainay hatrany ianao izay te hivahiny atao anatin'ny fandaharana aza misalasala miantso ny laharatarby fa dia misy olona afaka mandray anao tompona andraikitra afaka mandray anao dia manome anao ny andinidiny rehetra izay no ela fa dia mandra-piresaka indray ary